Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany Andriamatoa Marc Ravalomanana ary nilaza moa izy tamin'izany fa fanjakana mampihorohoro vahoaka no misy eto izy raha nilaza ny toe-java-misy amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arak'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny Marc Ravalomanana ny ompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ady amin'ny famotsim-bola namoaka tatitra mikasika ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampihorohorona ny samfinina nahatratra 520 miliara ariary ny vola nihodina nandritra ny taona 2024 izay voamarina ho tsy ara-dalàna hosoka araketra ny ankabeazana ka nahafahany fohibe mpitondrana ankapobeny hetra namerina 2.7 miliara ariary andaniny sy nanampy ny aray na agence de recouvrement des avoirs illicites ny sintona ny 2.4 miliara ariary mahery tamin'ireo fananana azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Mitentina 2.2 miliara ariary mahery ireo fananana nogiazana izay nahitana fiara 120, vatana fiara 2, compte banky 2 ary fanagiazana iray hafa. Ireo no vokatra azo tamin'ny fikirakirana antotan-taratasy nampiahiahy voarainy samfinina. Nisy tamin'ireo raharaha no niakatra fitsarana ka nisy didy fanamelohana ho an'ny orinasa 4 sy olona 520 ary lamandy 430 izay mitentina 7.4 miliara ariary. Eo amin'ny resaka vidintsoloka inzay dia nisy ako ny fidinany vidintsoloka tamin'iny andro ny omaly iny tao amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro teny Anosy nanao fanambarana miaraka ireo mpitantana tombom-piantsonana amin'ny zotra nasionaly sy regionaly eny fa nany avy eo amin'ny ireo zay tombom-piantsonana tsy miankina azy fa hampidina ny sarandalana. Manomboka ny alatsinainy ihany dia efa hisy kooperativa izay hiroso amin'ny fanapahan-kevitra iombonana ity. Araka ny fampitam-baovao izay nomeny lehibe ny kooperativa iray eny amin'ny fasan'ny karana dia miankina amin'ny halaviran'ny zotra no hamaritana ny fampidinana fa manodidina ny 5,000 ariary eo izany ho an'ny regionaly ary eo amin'ny 2 ariary ny any nasionaly. Mahakasika ny filohan'ny IADS indray tafaverina ny alakamisy alina teo ny filohan'ny IADS na ny Union Africaine de Judo randranasolo haiko sy teny no tsy anaina manotrikotsika tetsy ivato izy tonga teny ireo filohan'ny fédération na teknisianina ray aman-dreny judoka arbitra ary ireo mpanao politika. Tsy ahivina fa voafidy fanondroany hitantana ny IADS ny tenany nandritra ny AG tamin'ny 20 janoary lasa teo eny. Mpaminany tsy masina antaniny voninahitra ho an'i Madagasikara izao ho iatrany randranasolo haiko sy teny naninona no nametraka fitokisana tamiko ny firenena 250 ho izy dia satria nisy fisarahany ireo firenena afrikanina izay miteny frantsay sy anglisy sy arabo. Raha vatanteraka io ka lasa fianakaviana iray amin'izao izay ny tenako no nahavita nampitambatra. Taloha 500 no mandray anjara amin'ny aktivité izay karakarain'ny IADS isan-taona, amin'izao kosa dia 704,000. Raha roa ihany no compétition fahiny amin'izao efa miisa 12. Sport voalohany maharesy ny baolina kitra amin'ny fifaninanana afrikanina ny judo ho izy. Vaovao mahafaly koa ny hanaovana ny fiadiana ny tombon-daka eran-tany ho an'ny vétéran izay andiany voalohany eto. Ankoatr'izay handrehan-tanana amin'ny fiatrehan'ny Laurent Rasoanevo ireo Grand Slam miisa 9 ao anatin'ny taona iray
mandritra ny 4 taona ny FIG. Zava-baovao koa ny sy ny fiadina ny tompon-daka Afrika ho an'ny club izay Afrika Atsimo no handray azy amin'izao voalohany izao. Izy koa ireo seminera iraisam-pirenena kata sy fampiakarana grady ka anisany hampiantrano an'izany i Madagasikara. Araka izany dia tombony be ho an'i Madagasikara ny fananana any siteny randranasolon'ny haiko izay filoha mpitantana an'izay judo izay amin'izao ankehitriny izao, ary ainganeka hitondra zavatsoa sy vokatra tsara ho an'ny mpitia judo malagasy ity fitondrany Andriamatoa siteny randranasolon'ny haiko eo amin'ity resaka taranja judo ity. Andao amin'izay ho resantsika no mahakasika ny Andriamatoa Mark Ravalomanana. Nampiakapeo taorian'ny voka-pifidianana ireny dia nivoaka tsikelikely tamin'ny fahanginany ireo mpitarika ampanositra. I Andriamatoa Mark Ravalomanana izay filoha nasionalin'ny antoko tiako Madagasikara tamin'iny andro ny afako maliny no nanao fanambarana mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna izay natao farany teo iny, izay naneho hevitra tetsy Belera. Mbola no amafisiny indray fa fifidianana tsy manara-dalàna no natao teto. Nahazo vahana tao anatin'izany hoy izy sy ny fampirorohorona sy ny halabato. Fanjakana mpampiorohoro vahoaka no manao terrorisme d'État sy mpangalabato na hold-up électoral no misy eto. Tsy namorona na nampandainga izahay raha milazan'izany satria manana proof ireo filazan'ny mpitsara izay nanamafy sy nanamarina tamin'ny didim-pitsarana navoakany fa misy ny hosoka hoy Andriamatoa Mark Ravalomanana. Nanambara ihany koa ity mpitarika ny antoko-panositra ity efa mba nanao niezaka hampivoaka ny marina ihany ireo mpitsara saingy tratrany baiko midina avy any ambony sy ny horohoro ny amin'ny tsy maintsy hampandaniana sy hampandresena ny kandida izay natolotry ny vovonana manohana ny fitondrana raha ny ao Antananarivo renivohitra no lazaina ho isatrana. Mampiseho izay endrika fampihorohorona izay ataon'ny mpitondra izay ihany koa ny fitaterany Andriamatoa Mark Ravalomanana ny nahazo ilay kandida avy amin'ny mpanositra tao Toamasina izay nodidinina sy narahany mpitandro ny filaminana tamin'ny andro amanalina tao amin'ny trano fonenany. Midika izany fa tena tsy faly amin'ny vokatra izay mivoaka amin'izao ankehitriny izao ry zareo avy ao anatin'ny antoko timma izay tarihiny Andriamatoa Mark Ravalomanana manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.